formation. Manana tombony manokana ireto mpianatra avy eto anivon'ny sekoly INSP-NMAD navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany reto teto amin'ny espace Mateo Ty, toy ny fahafahana mizatra asa avy hatrany na ny stage, ny travaux dirigés, ny fikarohana, ny fahitana asa sy ny fahafahana mamorona asa avy hatrany. Mpianatra andiany fahavalo miisa 520 ireto nahazo mari-pahaizana ireto ka nitondra ny anarana Miratra. Marina fa 2 hatramin'ny 5 taona ny faharetan'ny fianarany ka toy izao ny fanazavan'ny flotale generalin'ny INSP-NMAD Andriamatoa Razanadrakoto Roland Albert. Izy ireo dia mizara ao anatin'ny filière efatra dia ny droit et technique des affaires, ny gestion et administration d'entreprise, banque et institution microfinance ary ny transit et douane. Manomboka amin'ny diplôme de technicien supérieur niveau bac plus 2 ka hatramin'ny master niveau bac plus 5. Ny mampiavaka an'izy ireo manokana dia mifototra bebe koa ny fanofanana tamin'ity indray mitoraka ity amin'ny lafin-javatra anankiroa. Dia ny voalohany amin'ny lafin'ny pratique izay hita taratra amin'ny alalan'ny stage, ny travaux pratiques sy ny travaux dirigés maro dia maro. Dia ny faharoa eo amin'ny lafiny atao hoe fikarohana na recherche makany amin'ny innovation. Izay zany tena mampiavaka an'izy ireo dia ampozina fa mora hita asa sy amorona asa ireo ankizy ireo. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.